Anisan'ny fampihofanana ny mpampianatra eto amin'ny école Sacré-Cœur ianao a, inona ilay andraikitra dia inona avy ireo karazana fampihofanana izay fampizarana ny mpampianatra? Raha ny fiofanana izay atao ato amin'ny Sacré-Cœur mandritra ny herinandro tompony dia misy fampiofanana ny primaire dia misy fampihofanana an'ireo mpampianatra amin'ny collège. Raha amin'ny primaire zany dia misy zany ny pédagogie générale. En pédagogie générale ahitana ny zavatra maromaro izay ahitana ny mikasika ny attention, mikasika ny mémoire, dia ahitana ny intelligence, jerena koa mikasika ny ahoana ny jerevana ny gestion des classes. Maromaro ny zavatra jerevana amin'ny classe io, misy gestion des élèves, misy gestion de table banc, misy gestion des classes, gestion du temps, maro zavatra jerevana, gestion des matériels jerenao aby zay. Dia ahitana koa misy koa tsika hijery mikasika ny psychologie de l'enfant satria ireo zaza ampianaritsika ireo mila fantaritsika izay ny zava-dehibe fatana ny psychologie de l'enfant mba ahafahana manao pédagogie différenciée arakaraka ny toekan'ny zaza manko nampitana ny fahalalana aminy. Dia zay ny jerena ny psychologie de l'enfant mandritra ny formation io. Dia ny tena zavatra handaniana fotoana betsaka ao zany dia momba ny didactique des matières. Ahoana ny fomba fampianarana ny étape à suivre ho an'ny discipline tsirairay. Hampianatra matematika, inona aby ireo sous-discipline matematika, ahoana ny fomba fampianarana azy ireo. Hampianatra ny français, inona aby ireo sous-discipline en français, dia ahoana ny fomba fampianarana an'ireo toy izay ny malagasy sy ny matière scientifique sasany. Dia hojerenao koa zany ny discipline d'éveil. Le discipline d'éveil zany dia ny récitation, ny chant, ny poésie, dia misy koa ny resaka travaux manuels. Ankoatran'izay discipline d'éveil zay dia misy koa ny éducation physique et sportive. Dia anisan'ny zava-dehibe manko zay satria misy mpampianatra sasany tsy manome lanja an'io fampianarana ny discipline d'éveil sy ny discipline sportive io. Ilaina amin'ny zaza nefa fampiankina manko ny saina sy ny vatana. Dia aty amin'ny école finoana na any am-piangonana koa le mamolavola ny fanahy. Zavatra io ny maha olona io, saina, vatana ary fanahy, ary mila asongadina zay amin'ny fanabeazana. Dia ho an'ny collège kosa dia mijery ho an'ny psychologie de l'adolescent, ho an'ny mikoatran'ny agny amin'ny zaza fa agny amin'ny 14 taona 12 taona miakatra zany, izay le adolescent jerena agny amin'ny primaire. Manana spécificité ny adolescent sy ny enfant. Dia zay jerena amin'ny collège. Misy koa agny fijerena ny pédagogie générale amin'ny collège, dia misy ny psychologie, dia misy koa ny fijerena ny didactique des matières, manana spécificité ny matière littéraire sy ary koa manana ny azo manokana koa ny matière scientifique. Dia izao formation atao zao manko dia sanctionnevana certificat amin'ny farany. Zahay zany miara-miasa amin'ny fikambanana agny Antananarivo Kolovahitra. Le Kolovahitra zany io no manana agrément ahafahana mampanao an'izao formation zao ary ahafahana délivrer certificat amin'ny farany. Zava-dehibe mihitsy ny fiara-miasa ho an'ny fanjakana sy ny atin'ny DEC noho ny fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana zay aty amin'ny école catholique. Mankasitraka Ika voalohany indrindra dia mifaly ny fampiarahaba amintsika fa ny eto amin'ny DIDEC na ny direction diocésaine de l'enseignement et l'éducation catholique amin'ny diocèse-ny Toliara, DIDEC dia nanomana formation lehibe zay formation mba ahazoana ny atao hoe autorisation d'enseigner na ny AE ho an'ny mpampianatra io. Ny organisation tsy eto Toliara ihany fa manerana diocèse manontolo. Misy avy any Beja, Belamouty, Benenitra, misy avy any Betioky, Eje, Dampany, Fotadrevo, misy avy any Ankiloaka, ny Sakarahy, zany hoe diocèse manontolo.
araky ny hafatry monseigneur l'archevêque monseigneur Gustave hoe ataova en règle, ataova ara-dalàna reo mpampianatsika reo na ny fijoroan'ny sekoly, zay koa le hoe autorisation d'ouverture na ny AO, dia aveo koa ny AE autorisation d'enseigner, tokony manana an'izay ny mpampianatra tsirairay mba ho ara-dalàna. Reo mpampiofanato zay hanome fiofana anatin'ny 5 taona io dia ny conseiller pédagogique ao amin'ny DREN, tena ny avolenta indrindra amin'ireo conseiller pédagogique reo no hanome an'izay fiofanana zay. Dia ny resaka pédagogie no anatiny ato sy ny didactique rehetra sy ny momba ny fampianarana, teknolojia momba ny fampianarana aby zay no homena an'ireo. Tamin'ny taona zay efa nanao formation ho an'ny mpampianatra préscolaire dia ho an'ny mpampianatra amin'ny formation amin'ny langue française ho an'ny fampianarana français en primaire. Ny tanjona dia hoe hanatsarana foana zay hoe ny qualité na ny kalitaony ny mpampianatra mba ho tsara koa ny kalitaony fampianarana ao amin'ny sekoly ho an'ireo zanaka zay mianatra ato amin'ny sekoly katolika zay. Reo mpampiofana moa dia tsy iza fa reo avy amin'ny CNFP na ny conseil ry mpampianatra amin'ny resaka pédagogie eny Abelemika, dia reo no mpampiofana ato miaraka amin'ireo conseil pédagogique zay miasa mivantana ao amin'ny DREN. Anay mivoatra be le pédagogie amin'izao dia zay zany no andrasana hoe amin'ny formation atao sala amin'izao. Hafatra ary Fa ny fototra raha tena hanana tanora, hanana mpitondra araky ny tena izy mba hitondra ny amin'ny fanjakana na ny fiangonana atsika dia amin'ny fanabeazana tsy maintsy jerena ny ho avin'ny Madagasikara sy ny ho avin'ny fiangonana ny tanjona dia hatsaraina ao amin'ny sekoly zay. Sarotra betsaka, mirary soa.